Manoloana kosa ny fanaovan'ireo mpampianatra apokaroka avy eo anivon'ny CSS fitokonana dia nilatsaka an-dalambe nanatanteraka fitokonana ihany koa ny mpianatra avy eo anivon'ny sapam-pampianarana siansa eny Ankatso tamin'ity androany ity. Fitokonana sy fitakiana izay ataon'izy ireo iverenana ny fampianarana eny Ankatso fa mijaly izy ireo raha ny nambaran'ireo mpianatra. Voatery nilatsaka teny an-toerana moa ny mpitandro filaminana ka tsy maintsy nampiasa ny bomba mandatsa drano maso nentina nanaparitahana ireo mpianatra. Fotoana fohy taorian'izany dia fantatra kosa fa niverina tamin'ilony ny fiainana sy ny fiarahamonina teny an-toerana. Izay ny mahakasika an'iny teny Ankatso fa rehefa tonga moa ny sady hoentina hoanao eto ihany. Ao anatin'ny andro fahenina amin'ny fampelezan-kevitra no anatanterana ny fanadinam-panjakana CEPE manoloana ny fisian'izay fotoana roa mifanindry izay mampiatsy ny fepetra voalazan'ny lalàna ny ministera ny atitany. Tsy azon'ny kandida na ny mpanohana azy ny manatanteraka fampelezan-kevitra akaiky ny sekoly rehetra ao anatin'izany ny fivampanadinana anatanterana ny CEPE araka ny ambarany sekretera jeneraly ny ministera ny atitany. Na ny famorim-bahoaka na ny fanentanana mandalo manodidina fivampanadinana dia voarara avokoa. Raha pitso ny CEPE izay fanadinana voalohany ataon'ny zanaka malagasy no karakarainy eto Madagasikara ary fanindran-dalana amin'izay ihany koa dia mbola mandeha ihany koa ny fampelezan-kevitra izay ataon'ireo mpilatsaka fidiana rehetra sy ny mpanohana azy koa. Eto zany zahay eto anivon'ny ministera ny atany sy fitsirapahefana dia miantso an'ireo mpilatsaka fidiana sy ny mpanohana azy mba tsy anao fampelezan-kevitra eny amin'ny manodidina an'ireny foibe mpanadinana ireny ataontsika hoe centre d'examen. Misy endriny maromaro moa zany ny fampelezan-kevitra azon'ny candidat sy replaseho mpanohana azy atao eo aloha voalohany indrindra le famorim-bahoaka. Ny momba famorim-bahoaka dia tsy maintsy anaovana fanambarana mialo any amin'ny solon-tenam-panjakana zany hoe any amin'ny lehibe ny distrika na eny amin'ny préfet na ny préfet de police koa. Eto zany dia fambaranay raha teo araky ny voalaza ny didy madalamanankery fa tsy azo anaovana fampelezan-kevitra ny manodidina ny sekoly ka na sekoly tsotra zany io na ny foibe mpanadinana mazava ho azy dia tsy afaka anaovana fampelezan-kevitra fivorim-bahoaka. Faharoa dia reny le ataontsika hoe sonomobile na le tamtam carnaval isan-karazany izay hoentina manao fihetsikehtsehana eny amin'ny eny an-dalambe amin'ny endrika fampelezan-kevitra. Io ndray dia tsy maintsy angatahana lalana autorisation izy ny filazantsika azy lalana manokana avy amin'ny solon-tenam-panjakana voalaza teo aloha ihany. Ka eto zany dia tsy ho azo atao mihitsy ny anao reny carnaval reny na sonomobile reny mandalo amin'ny foibe mpanadinana CEPE rapitso ka tsy anome alalana momba an'izay mihitsy zany ny solon-tenam-panjakana fa dia any amin'ny toerana hafintsika mpanao fampelezan-kevitra afaka manao an'izay carnaval na sonomobile zay fa amin'ny toeram-panadinana kosa dia voarara tanteraka aloha mba ahafahan'ny zanakitsika anao fanadinana ampilaminana sy ampitoniana tanteraka. Ary ny CEPE moa fantatsika fa ndray andro fotsiny everika fa tsy anarosarotra antsika mpilatsaka fidiana sy mipanohana kosa mba andefitra ho an'ireo zanatsika ireo. Raha ny zava-nisy teto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny 10 andro nisy ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina efa nidina kianjana nanao famorim-bahoaka sy fanentanana samihafa ny kandida sivy. Raha misy amin'ny kandida no anio fampelezan-kevitra sy ny fitetezana fokontany samihafa, misy kosa ny kandida izay nandray fanapahan-kevitra ampiato aloha ny fampelezan-kevitra tanterahana mandritra ny andro ny fanadinana CEPE. Anisany nandray izay fanapahan-kevitra izay ny lisitry ny kandida avy amin'ny fikambanana stand-up tana tariny ny andro concept. Io fanapahan-kevitra io no noraisina ho ny talemisana ny fampelezan-kevitra ny stand-up tana dia ho fanajana ampiadina amin'ny fanadinana CEPE eto Antananarivo renivohitra.